Tsika kosa sehatra ny fandripalemana no niezaka ny mpitandro ny filaminana teo anivon'ny UIR na ny unité d'intervention rapide jula misa sivy no tratehaka ny mpitandro ny filaminana tratra niaraka tamin'izy ireo tao anatin'izany ihany koa ny fitaovana samihafa fampiasany rehefa manatanteraka ny asa ratsiny izy ireo. Natratra raika amby efapolo ireo zolasary ny polisy tao amboriboritany voalohany sy faharoa ary ny fahafito izay isan'ny tena faritra mafanafana ny tsy fandripahalemana tao Antananarivo tao anatin'ny iray volana ka manodidina ny 13 ka hatramin'ny 15 taona ireo zolasarina ireo ary efa any am-ponja ny ankamaroany. Omaly dia jiola misa sivy no sary ny polisy ny unité d'intervention rapide na ny UIR nandritra ny fanatanterahana ny hetsika fedina amin'ny asan-jiola izay andraikitra iray amin'ny asan'ireo polisy. Sivy izay hitantsika avy moa zany ireo fitaovana ampiasain'izy ireo satria misy tamin'izy ireo izay tsy nomena vahana koa tsy nomena fotoana ahafahan'izy ireo manentaka satria izay ny zavatra lehibe tsy maintsy misy ihany koa dia ny hoe fiarahana miasa amin'ny vahoaka. Ny antony dia ny fitaovana ampelantanan'ny polisy dia izay vatantenanay amin'izay fahaiza-manao efa misy ampelantananay misy ihany koa ireo fitaovana efa misy anay ary indrindrandrindra ianareo vahoaka sy ianareo mpanao gazety izay fantsina mampita ho fanentanana ny vahoaka amin'ny ankapobeny satria raha tsy misy ny fanomezam-baovao ara-potoana avy amin'ireny vahoaka avy aminareo dia matetika mitranga foana ilay zavatra vao tonga polisy-pirenena. Misy ihany koa zany ny angatahana eto dia ny fanovana ny toe-tsaina amin'ny ankapobeny satria raha ny ataoko hoe fatahorana an'ireny vahoaka ireny ataoko hoe mpanao asa ratsy ireny izay mipetraka eny anatin'ny fiarahamonina dia aza misalasala ianareo aza misalasala satria tena vonona tanteraka amin'ny polisy-pirenena andraindraikitra. Tratra niaraka tamin'ireo jiola ireo ny fitaovana fentin'izy ireo manatanteraka ny asa ratsiny na ny fanendahana izany na ny sinto mahery tahaka ny sakay, antsy, bigibosy ary lakile hangalarana moto. Andraikitra lehibe sahan'ny polisy ihany koa ny fandaminana ny fifamoivoizana. Teo anelanelany volana jolay sy aogositra dia efa natratra 2 arivo ireo mpandika lalàna teto Andrenivohitra. Sivy izay hitantsika aton'olona moa zany ireo fitaovana ampiasain'izy ireo satria misy tamin'izy ireo izay tsy nomena vahana koa tsy nomena fotoana ahafahan'izy ireo manentaka satria izay ny zavatra lehibe tsy maintsy misy ihany koa dia ny hoe fiarahana miasa amin'ny vahoaka. Ny antony dia ny fitaovana ampelantanan'ny polisy dia izay vatantenanay amin'izay fahaiza-manao efa misy ampelantananay misy ihany koa ireo fitaovana efa misy anay ary indrindrandrindra ianareo vahoaka sy ianareo mpanao gazety izay fantsina mampita ho fanentanana ny vahoaka amin'ny ankapobeny satria raha tsy misy ny fanomezam-baovao ara-potoana avy amin'ireny vahoaka avy aminareo dia matetika mitranga foana ilay zavatra vao tonga polisy-pirenena. Misy ihany koa zany ny angatahana eto dia ny fanovana ny toe-tsaina amin'ny ankapobeny satria raha ny ataoko hoe fatahorana an'ireny vahoaka ireny ataoko hoe mpanao asa ratsy ireny izay mipetraka eny anatin'ny fiarahamonina dia aza misalasala ianareo aza misalasala satria tena vonona tanteraka amin'ny polisy-pirenena andraindraikitra. Polisy mijoro any an-dalabe manaja ny lalàna ny rehetra. Io no tanjon'ny polisy indrindra ka tsy misy akanavaka izany na iza fa ambany lalàna avokoa ny rehetra. Isan'ny lahara-pahamehana iadian'ny polisy miady amin'ny kolikoly raha toa ka atao anatin'ireo laharana aloha amin'ny resaka kolikoly izy ireo tao aloha dia efa nihemotra 10 izy ireo amin'izao no niezaka nataon'ny tsirairay.